Izay makasika an'iny fa fidinana tampoka tany Mananaravaratra no tanterahan'ireo mpikambana efatra menada eo anivon'ny gouvernemanta malagasy mazava ho azy ny fijerena ifontony makasika ny fitrandrahana antsokosoko ny araim-pirenena dia ny Bois de Rose no tena antony izany fidinana ifontony izany. Fidinana tampoka ary tsy nasiana fampilazana mialoha no nataon'ireo mpikambana avy eo amin'ny gouvernemanta efatra mianadahy tany Mananaravaratra androany maraina. Antely maraparany ministry ny ala, Noeline Ramanantena-Soa ministry ny fitsarana, ny général Dominique Rakototsafy ministry ny fiarovam-pirenena ary ny général Paza Didier secrétaire mpanjakana medidiny gendarmerie-pirenena no nindrafitra n'izany délégation ny gouvernemanta izany. Raha nambarany ministry ny Toliana sy ny ala dia fijerena ifotony ny rara any an-toerana taorian'ny vaovao maro tonga teto andrenivohitra no antony ty fitsidihana tampoka ity. Mahagaga kosa hoy ny nambarany fa misy ny manao fanahinina amin'ny fanondranana tsokosoko ny andramena ary tsy andevitra mihitsy ny fitondram-panjakana ankehitriny. Noho izany dia misy ny fanomezana tambola ho an'ireo olona izay nanome anarana sy vaovao momba ny fanondranana tsokosoko izay nitranga tamin'ny Sabotsy 27 ny volana Septambra lasa teo. Na dia nisy aza ny fanambarana sy ny fameperana mafy nataon'ny filoham-pirenena dia misy any ny zavatra tsapa zany dia nisy nanao fanahinina mbola nanao fanondranana antsokosoko andramena ka manoloana an'izany izahay membre ny gouvernemanta membre ny comité interministériel dia ny raha ny filoham-pirenena aty Mananara anadiady fotony ny zava-misy satria mazava fa ny tenin'ny filoham-pirenena dia hoe tsy misy olona arovana mihitsy izay voakasika amin'io raha andramena io ary tsy misy fandeferana tolérance zéro ho fanatanterahana an'izany zany ny antony natongavana ety zao. Matoa ny filoham-pirenena ny teny an'izay amin'ny matopotra ndraikitra voalohany azy eto amin'ny firenena dia zahay mieritreritra fa ny fandikana an'izany dia fanimbazimbana ny fiandrianam-pirenena ary fanimbazimbana ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny zavatra misy dia raha tsika malala fa misy an'ireo mpanondrana antsokosoko izay milaza fa hoe misy miaro izy any ambony, misy olobe fantatra izy dia afaka amendrifendrona ny vahoaka sy ny tompon'andraikitra aty atoerana. Ka eto zahay dia manambara fa tsy marina izany ary tsy misy arovana izany fa raha misy mafantatra indrindra indrindra hoe le gros bonnet hoe iranona ny tena tompony io dia mahazo prime mifandraika amin'izay koa izy zany maventiventy kokoa zany ho an'izay magnambara gros bonnet fa sy hoe ny dokera na ny olo irakirana madinidinika tsy fotsiny no zakaina dia le gros bonnet mbola mandehandeha agny avao. Entitra ihany koa tamin'izany ny ministry ny fitsarana amin'ity raha andramena ity anisan'ny antom-pisin'ny fanondranana tsokosoko izy ny fisin'ny kolikoly. Manatanteraka zany zahay ny programme nasan'ny fanjakana miezaka hatrany hatrany manao an'izany ady izany ary io tafaraka ao daholo na ny eloka hafa ivelan'ny fanondranana tsokosoko ny andramena na ny eloka atao hoe kolikoly satria matomo tafita ny fanondranana an'io dia misy kolikoly eo zany ao anatin'izay dia miaraka kambana zany io ady io ady amin'ny fandikan-dalàna rehetra tsy ankalavaka zany natao fa ny tena imasoana natongavana eto amin'ny maha comité interministériel anay dia ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny andramena ary ny ady amin'ny kolikoly izay iraisan'ny ministera rehetra. Ho an'ny mpitandro ny filahoaka izy ireo amin'ny fanaovana ampimamba ny harem-pirenena. Dia ny Cameroun dia milaza tsy nahita ninninona io zany ty ady amin'ny fanondranana tsokosoko ny lafy ny fanomezana vaovao maropototra ara-potoana mba ahafahana mandray VP Antananarivo indray ny mahalala bebe kokoa indray ny zava-misy toy izay itsika mipetraka aty satria
raha anao tokotaninao misy mpangalatra olo-kafa mahita azy tokony heritreritra ihany. Rehefa mafy azy zany izy io a zareo moa zany azo lazaina hoe manam-bola de matetika zany atsika fonctionnaire reto a somary succomber amle tentation io zany de efa miteny eto zay fa zay maillon faible anatin'io a de tsy maintsy andraisana fepetra tsy azo ekena zany sambo miala eto de tsy fantatra be mandeha aiza zany misy tompony andraikitra zany tsy azo ekena tsony zany tsy azo ekena zany mpitondra force de l'ordre atsony ny eaux et forêt mahatratra bois de rose de vetivety de tsy hita le gendarme tsy misy complicité zay zany aloha de tsy andefitra am'izay mihitsy. Raha tamin'ity androany ity nefa dia nisy ny hazo zay tratra tany an-toerana hazo zay navelan'ireo nikasa nanondrana tsokosoko maly alina. Misy vaovao avy any amin'ny lehibenay any Antananarivo zany ny laza fa misy lakana teto amin'ity toerana ity de maly ariva tatokony tamin'ny efatra sasany teo eo izy io de naniraka ny anakaty izy rehefa namonjy teto rehefa tonga teto zany zavatra hita teto zany le lakana teto lakana eo amin'ny 200 mètres miala amin'ny morona aty zany le izy de anakana anazy moa tsisy de niataka zany zareo rehefa lasa izy de nanao raha ty sazy tamin'ity morona aty zay de zay nahitanay an'ireto fa ny fahitanay anazy nanintsana an'ireo kakazo reo izy zany no raha ny zavatra hitanay teto de zay no fandraisanay azy. Andrasanay zany ny vokatra ty fidinanay fotony androany ity marina fa baiko avy amin'ny foloa hery Ratsonary Mampianina ity fidinana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ireto tany Mananaravaratra.